Faly miarabantsika mpanaraka ny serasera telo minitra androany indray izana tsotsotra ny zavatra atao androany satria androany alahady raha teo sady mbola nisy orohorontany indray androany maraina tamin'ny fito sasany mahery kely dia misaotra antsika rehetra izay mivavaka ao anay aty amin'ity tanin'olona ity. Ny zavatra resahako androany satria nisy zavatra nijereko tao amin'ny Facebook androany teo, ny zavatra nosoratan'olona izay tiako be mihitsy nefa tsy hitako ilay izy dia rehefa dinihana izany ny Facebook ohatrany hoe natao zavatra mandalo ihany, ohatrany hoe misy zavatra manaitaitra dia mandalo, mametraka zavatra anankiray ianao, tenin'olona anankiray manaitaitra dia soratanao amin'ny Facebook dia avy eo mandalo any dia tsy hitanao intsony. Misy torohevitra anankiray mikasika ny sakafo izay mamalina anao dia avy eo tadiavinao tsy hitanao intsony ilay izy rehefa noana ianao. Misy torohevitra anankiray mikasika ny fitafy miserana izy indray mpandeha hitanao hoe nahafinaritra koa ity dia avy eo rehefa hiverenanao amin'izay rehefa amin'ny ilanao anazy tsy eo intsony. Dia rehefa dinihana izany ny Facebook zavatra ohatrany hoe natao anaitaitra mandalo ao anatin'ny andro anankiray fa mba hahatonga azy maharitra dia mila mitady hevitra hafa. Dia izay izany ny eritreretiko androany hoe inona ary ny hevitra hafa mety ho azo atao dia miverina amin'ny zavatra nataoko hatramin'izay ahako satria araka ny fantatrareo moa dia nanao ny serasera.org ahako efa niseho talohan'ny Facebook tamin'ny mbola tsy nisy Facebook dia mora kokoa anazy zany no manasokajy zavatra anankiray. Rehefa ohatra ka hoe mitady sakafo ahako dia mandeha makatsy amina toerana fantatro hoe ao daholo misy ny sakafo dia fantatro hoe ato misy ny sakafo mikasika ohatran'izao dia tonga dia hitako ao. Fa ilay Facebook izany fizarako an'iny fotsiny dia rehefa avy eo tehiriziko any ilay izy. Ka izay angamba ny vahaolana mety azontsika atao amin'ity fampiasana ny Facebook ity hoe zarao ny zavatra anankiray fa aza mionona amin'ny Facebook fa apetrao amin'ny toerana anankiray koa izy dia eo ilay hoe inona no misakana antsika azinao blog dia zavatra anankiray fitehirizana ny zavatra manaitra anao. Dia ohatran'izany zany ohatra hoe misy zavatra anankiray manaitra anao dia apetrao amin'ny blog, zarao amin'ny Facebook na hoe zarao amin'ny Facebook fa avy eo apetrao amin'ny blog satria any aoriana any iny hiverenana hoe inona moa ilay zavatra nanaitra anahy tamin'izao dia efa ianao ihany no mahita anazy satria information anao rery zany ny ao amin'ny blog fa tsy information mifangaro amin'iny olona any amin'ny Facebook. Izay ihany ny zavatra kely mba tiako zaraina androany. Ny andro moa te fahalalina ihany koa dia mametraka ny fisaorana sy ny veloma ho anareo indray. Aza dino ny manindry ny j'aime sy ny mametraka hevitra ao amin'ny YouTube raha ohatra ka hoe manana accès YouTube ianao dia aza dino koa manindry ilay hoe subscribe eto ambany eto fa rehefa manindry an'io ianao dia mahazo filazana isaky ny misy video vaovao mitranga. Dia misaotra antsika rehetra indray tamin'Andriamanitra daholo.